dia mbola ampitomboana amintsika hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mbola mpifaliana mandrakariva ny miarahabantsika mpanaraka ny fandarana Logos. Torteny isaky ny alady maraina eto amin'ny pejy RGL amin'izao alahady fa 20 ny volana Jolay taona 2024 izao. Vavakisika mialoha ny andrenesana ny afatra ho amin'ity maraina ity. Ry Jesosy Kristy Tomponay eo, mifaly izahay satria nomenao tombo-pahasoavana ka rehefa namakivaky ny alina maizina iny dia nifoazonao zao maraina izao. Avorinao eto indray izahay, ataovy mifidy ny anjara tsara tahaka ny Maria eo an-tongotrao. Tendreo ny molotro ary ambarao aminay ny teninao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny teny soratra masina izay kahana ny afatra ho antsika amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny boky Mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7, ny andininy 5 hatramin'ny andininy 12. Mpanjaka voalohany toko 7, ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 12. Mivakotro izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Tao Gibeona no nisehoan'i Jehova tamin'i Solomona tamin'ny nofy no ny alina. Aroy Andriamanitra, angatao izay tianao homeko anao. Dia ho Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko mpanomponao, raha araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiany fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia nanomezana ho azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka ny amin'izao anio izao. Ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby an'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambosaina ary tsy hita isa noho ny hamaroany. Koa omeo ahy mpanomponao saina malady, ho entiko ny tsara ny olonao hahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny Tompo ny nangatany Solomona izany zavatra zany. Dia ho Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra zany ianao fa tsy ny oela velona na harena na ny hainy fahavalonao, fa fahaizana hitsara no nangatanao. Dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy misy tahaka anao ny teo alohanao ary tsy hisy ho tahaka anao ny ato aorianao. Amen. Mahavarina izany texte anjarantsika zany, Andriamanitra tenany mihitsy no miteny hoe tsy hisy ho toanao na ny tany alohanao na ny any aorinanao mantsy Solomona. Mba eritreretange hoe teny ohatr'izany mivoaka ny vavan'Andriamanitra aminao ohatra, amin'ny olona anankiray. Asa manahoana ny akony zany any anatin'ny fonao maheno an'izany. Fa inona no mahatonga an'Andriamanitra amin'teny hoe tsy hisy olona toanao tany alohanao ary tsy hisy tahaka aminao any aorinanao? Amin'ny hoe mpanjaka izay nanjaka teo amin'ny Israely zany. Dia ny andininy 12 izay nivakitsika teo no manome valiny mazava tsara. Satria zay hanome anao fahalalana sy fahendrenao. Dia indro efa nanao araka ny tenao, ka indro nanome anao saina endry sady mahiratra. Io zany no atao hoe idealy. Olona manana saina mahiratra sady olona endry, intelligent et sage. Kalitao anankiroa izay
toy ny hoe tongotra anankiroa ijoroana zany olona maranitra ary olona endry samy hafa reo a miezaka zahany olona de ny olona intelligent maranitra matakajavatra avara-pianarana zay no indraindray ny olona fa azadino fa eo anilany koa ny olona hendry misy ny olona tena intelligent be izy tsisy oatra azy raha fahalalana fa tsy manana fahendrena dia manimba azy zany jereo tsara ny ataony zanak'olombelona am'izao fotoana zao vitan'ny olombelona ny zavatra faran'izay tsy azo eritreretana ame ohatra fotsiny tsika ny intelligence artificielle ny fandrosoana ara-teknôlôjia zay raha ampitahaina amin'ny zavatra lazain'ireo ray aman-drentsika tany aloha de nampitolagaga jereo zao tsika zao afaka mifampiresaka mivantana amin'ny alalan'ity tambajotra ity zay hoe tsy nisy nyeritreritra zao tany aloha tany mety nisy any tam'ireny film James Bond reny fa ozytsika hoe science fiction efa tsy science fiction ntsony fa efa réalité fa plus ny olombelona miha maranitra amin'ny teknôlôjia amin'ny intelligence tahaka ny hoe intelligence artificielle tahaka ny hoe transhumanisme zany hoe mahavita manao augmenté plus izy miadala zany hoe ny fahadalany dia tsy resaka hoe olona manary lamba kory na olona tsy saina fa tsy ao ny fahendrena ena moa ny fahendrena de ny fahatahorana an'Andriamanitra no voalaza ny soratra masina nefa ihany ko raha ozytsika hoe za tsy manam-pahalalana fa manam-pahendrena fotsiny ihany dia ireny ilay lazain'ny olona hoe mialatsiny am'ilay teny baiko hoe trop bon trop con piasa ben'Andriamanitra ozy tsika zay rehefa hoentina gauche de à gauche hoentina à droite de à droite amin'ny teny français mouton de panurge hoe endry izy satria manjetroka fotsiny ao tsy mitrotra tsy mamaly tsy manao fihetsika mahery satria tsy ao anatiny koa ny intelligence izay ny voalaza eto izany lazaina ho an'ny Solomon de mety mametra mpanjaka fa inona tonga an'Andriamanitra ny teny an'izany an'ny Solomon hoe tsisy mpanjaka toanao sady hendry no maranitra de mety nandalo tonga de ao an-tsaitsika tamin'ny Solomon lay mitsara ny adiny revehivavy mpivarotena anankiroa ny tantara de zao hoe niara-monina anaty trano mpivarotena anankiroa samy nananjanaka kely de rehefa matory amin'ny alina moa ny zazakely mitovy amintsika gasy any hoetiny olona matory miaraka aminy eo akaikiny eo de voatsindry ny zazakely zanak'ilay anankiray de maty dia mifo izy mbola reniko le ramatoa anankiray teo anilany de nafamadiny le zaza de mifo maraina le reniny ka ianao ve moa tsy alalany zanaka hoe tsy zanako ty any anao iny ozy izy de raikitra ny ady de niakatra trany amin'ny mpanjaka de ozy mpanjaka hoe mba hahafahana mamantatra manavaka izy any tena reniny ty zaza ity de andao meo sabatra ao zarana roa le zaza dia samy manana ny atsasany de le tena reniny mazava ho azy tsy hafoy ny ainy zanany fa aloany manao sakrifisy ny tenany de zo meo an'lay ramatoa ozy izy le zaza fa aleoko mahita azy velona toy zay ho anah de ozy izy ny mpanjaka hoe ity ny tena reniny le anankiray indray ny teny hoe alao samy tsisy manana fa de am'izay samy maty zay le tantara raha tadidinareo de namakoako rentany rendanitra ny lazan'zany fahendreny Solomon zany ka tonga hatramin'ny mpanjaka vaviny Seba mba hahita maso ny fahendreny Solomon mariny zany fa iny zavatra iny de fisehoan'ny fahendrena fotsiny fa inona ny source ny fahendreny Solomon inona ny loharano ny fahendreny Solomon zay lazainy eto dia hitatsika eto voalaza ny texte amin'ny andininy fahafito vakitsika Andriamandenga voalaza amin'ny andininy fahafito ary ankehitriny ozy izy Solomon natan'Andriamanitra
Akehitriny Jehovahandriamanitro, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby any Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Inona dikan'izany tenin'ny mpanjaka Solomon zany? Voalohany indrindra aloha dia mahatsapa izy fa tsy tokony izy no ho mpanjaka. Raha ny akinga-tsainy, raha ny fahaizany dia tsy tokony ho izy. Talohany nampalaza azy hoe Solomon manam-pahaizana, manam-pahaindreny. Satria izy hoe mandimby any Davida aho tiany tenenina hoe raha ampitahina any Davida mpanomponao aho dia tsinitsininy. Satria zany Davida zany dia olona karismatika be. Zany Davida zany dia mpiady mahery. Zany Davida zany dia stratège amin'ny guerrier. Zany Davida zany dia c'était à la fois un grand artiste, zany hoe ny qualité rehetrarehetra amin'ny mahampitarika, amin'ny mahampanjaka dia tao amin'ny Davida, dia azo lazaina hoe tena raha ampitahana amin'ny Davida izy dia tena matsiaro bitika. Izy hoe mbola zaza, zany hoe tsy atonon'ala izy. Mahatsapa zany eto i Solomon ny limitiny. Tsy hoe complexe d'infériorité, fa mahafantatra ny toerana tandrify azy. Tsy matikambo, tsy mieritreritra ho mihoatra no zay tokony ho heverina, fa hoe eto aho, manaiky an'izay izy. Nanaiky an'izay fetran'izay i Solomon. Manaiky ny atao hoe limite, ary ny olombelona rehetra eto ambony tany dia samy manana ny atao hoe plafond de verre. Dikan'ilay plafond de verre dia tahaka an'io plafond ambony lohako io verre ilay zany hoe tsy afaka mihoatra an'io ianao. Eo ny maximum anao, samy manana ny maximum ny olona. Rehefa tonga amin'ny plafond de verre ny olona dia mistagné, tsy afaka mihoatra an'izay. Soit izy mijanona eo na izy manomboka mijojo. Dia Solomon mety dia naresinahitra hoe atreto ny fetrako, dikan'izay tsy atonona itoerana mahampanjaka io. Raha izay faharoa manarakaraka zay dia lazainy hoe ianao no nampanjaka. Ny sous-entendu ambadika zany teny zany dia zao hoe fantatro tsara ny tantarako fa tokony Adonias no tokony ho mpanjaka. Ary tadidinareo tsara fa nikomy i Adonias rehefa avy eo hoe fa maninona no Solomon no eo. Ary tsika malala tsara ny tantaran'ny Solomon. Zanak'izy aloha Solomon, zanaky Davida sy Batseba. Ary iza Batseba? I Batseba dia tsy izy akory fa ilay vadiny Oria izay nalainy Davida ankeriny ny vadiny ka nananany zanaka. Dia maty aloha le zanaky Davida sy Batseba voalohany, dia itiny manaraka i Solomon. Donc raha atao amin'ny fijeryn'olombelona tsotsotra dia hoe tsy légitime ho mpanjaka i Solomon par rapport ny hafa. Tsy légitime moralement parlant, tsy légitime charismatiquement parlant, ary tsy légitime spirituellement parlant. Zany hoe tsy tokony ao anatin'ny critère sy ny masotsivana ho handova ny fanjakana izy. Fantany tsara hoe avy aiza ny loharanon'nypoirany. Fantany tsara hoe tsy atonina azy io fa natolotra azy kosa. Ary zay zavatra zay no fahendrena nananany Solomon. Ny mahafarifatarany tsinotsinona azy hoe iza izy, avy aiza izy, ary inona ny fetrany, dia mahatsapa izy hoe tena tsy mendrika io toeran'io fa natolotra. Afako izany koa ny olona hendry raha eto amin'ny boky ity. Tena masika inona natao olo-kendry. Ny olo-kendry dia tsy le mialatsiny amin'ilay fomba fiteny olona le firinga mihevitra. Ilay mahatsapa hoe ny zavatra rehetra zay ampelantanany dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa ny olona manomboka mieritreritra ny tenany hoe
je suis mendrika ity satria zaho tena zao ny vitako zao ny parcouroko zao ny lalana ny diaviko zaho navita ny tisy ty noho zany dia tokony ho ahy ity de izany ny olona atao hoe adala raha misoratra masina no jerena zay ny atao hoe adala raha eto amin'ity texte ity fa i Solomona de nanaiky hoe non je suis indigne tsy mendrika zany ary na ity fanjakana zay nomena ity ozy izy Solomona dia natolotra fa raha marina tsy tokony zany eo fa tokony Adonias izy légitime kokoa ary raha ny description omena ny Adonias ao amin'ny soratra masina de hoe il était beau, intelligent et guerrier zany Solomona zany hoe c'est un flegmatique. C'est un petit poète. Tsy manana zany atao hoe karakterana roi zany mihitsy satria izy matahotra. Matahotra. Matahotra hoe andeha hiady ary zay tamin'ny andron'ny Solomona no nampandro ny tany. Hainareo nataon'ny Solomona mba hampandro ny tany. Diplomasia tamin'izany fotoana zany, ny teknika diplomatika ny Solomona. Zay natonga Solomona le hoe arivo ny vadiny. Tsy aza raisina arabaka teny hoe Solomona nandeha nanana vady maro non ny fanao tamin'ny andro mpanjaka de zao hoe rehefa tianao isin'ny atao hoe diplomasia eo amin'ireo pray vodorindrina aminao dia alaina vady ny zanaky ny mpanjaka eo dia mandro ny tany zay no neritreretin'ny Solomona hampandro ny tany hoe za tsy mahay miady za tsy haiko zany miady amin'ny olona zany ary tena tsy hainy dia izay ny azy contrairement Davida izay nampanjaka ny fireneny tamin'ny sabatra ka natonga an'Andriamanitra anteny hoe feno rano tananao fa zany Solomona zany flegmatique faiblard poète philosophe donc c'est pas un roi fa izany Adonias zany dia raha jerena dia manana ny profil royal fa izay ny fahasamihafany Adonias sy Solomona. I Adonias vao tsy maty akory Davida de efa nanao oeraoera eraky ny tanàna hoe zaho no hanjaka amin'Israely. Nantsona dolo ny miaramila hanao karazana autoproclamation. De zany ny olona adala tsy manam-pahendrena dia rehefa aveo anefa ny alohan'ny afatesan'i Davida de nivoaka ny didim-panjakana hoe i Solomona no mandova izy no mpanjaka. Ny olona tsy manam-pahendrena dia mandeha amin'ny atao hoe précipitation, mandeha amin'ny atao hoe mikorapaka, manaonao foana satria mifiringan'hevitra, satria tsy manana an'izay atao hoe fandinian-tena zay hoe zao eto. Olona zay ny Jesosy ao amin'ny filazantsara raha misy olona anao trano tsy hipetraka valo izy ka andinika hoe vitako ve io trano sao de rehefa tonga amin'ny atsasany ozy izy Jesosy dia iomezany olona efa mba iza ihany ary nanao nytony trano tony kanefa tsy vita tahaka ny olona anankiray andeha hanafika ozy izy ka mipetraka aloha hoe holaniko sady tsy holaniko fa tsy olona mikorapaka ary io ny aretitsika maika tsy fangana heveritsika fa adala moa Andriamanitra mampanaraka atsika ny etape ny fiainan'Andriamanitra fa isika olombelona de mitady raccourci isika olombelona de mieritreritra atsika ho maranitra isika olombelona de mieritreritra atsika ho mahatakatra mihoatra ny ho an'Andriamanitra de tonga dia mitady ny atao hoe solution de facilité tonga de mitady ny solution de raccourci ary ny raccourci toujours dangereux tadedio zay. Ny raccourci dia tsy mba milamina mihitsy satria maika tsy faingana de mitady ny amahana ny olona par tous les moyens ary rehefa ny olona manao hoe c'est la fin qui justifie les moyens dia anaonao foana izy zay tsy maintsy anaonao foana izy zay satria ny azy ny anatin'ny lohany de hoe succès 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 victoire victoire de rehefa io mibanao anatin'ny lohan'olona victoire succès fahombiazana coûte que coûte dia hivary lavo izy zay zany vao manjo ny taranakitsika am'izao fotoana zao inona ny mahavoan'ny jeunesse malgasy am'izao fotoana zao maika ny atao hoe réussite sociale mitady ascenseur social faran'izay haingana de mandeha amin'ny promotion canapé de mandeha amin'ny papasosy
dia mandeha amin'ny mamasosy dia mandeha amin'ny corruption dia mandeha amin'ny ty fomba mamoetra rehetra ty satria ny succès no ambony dia io le lazainy soratra masina hoe mikibony no andriamaniny ka rehefa nikibony olona no misolo ny ati-doany olona dia mivadika zavatra hafa izy mifambadika mikibo sy ny ati-doa amin'izao fotoan'izao mikibo ny estoma no lasa ati-doa ary ny ati-doa lasa estoma hanika zao ny fandehan'ny firenetsika zao ny fandehan'ny ny jeunesse malgasy zao ny fandehan'ny élite malgasy ny élite malgasy sady tsy hendry no tsy intelligent sady tsy sage no intelligent satria mikibony no andriamanina kay maika loatra fa nianarany Solomon fa izay ny fahendren'ny Solomon ny fahafantarany hoe izy aviaizy izy ary ny zavatra zao pelantanany dia hoe mendrika azy ve sa tsy safasoavan'Andriamanitra fa rehefa izay no point de départ ny olo anankiray izay ny olona zany no atao hoe endry ary rehefa endry izy dia manomboka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy zay ny lazainy eto amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo eto omeo sainao izy ahaizako manavaka ny tsara sy ny ratsy mba ahaizako mitondra amin'ity fireneny ty izy mantsany ty fanjakana ty mantsany Jehova satria zay izy voatendry mpanjaka zany hoe rehefa mipetraka ilay sagesse lay hoe aviaiza arina ny fetrako arina ny limitiko ary fahasoavana natonga eto dia zay vao manomboka intelligent ny olona ny texte zay anjaratsika eto dia manana an'izay volonté ty ampiseho ny parcours ny mpanjaka Solomona izay ny fomba natongavany teo amin'ny fitondrana mahampanjaka azy ka misarika ny sain'ny mpabaky izy hoe ity Solomona ty ane nanana statut natao hoe outsider raha ohatra ka hitanareo le mpifaninana reny misy ny atao hoe potentiel ary misy ny outsider zany hoe olona tsy tokony ho eo kanefa tonga eo iza mieritseritra fa ao amin'ny soratra masina dia lazainy hoe zaza mbola zaza ihany aho fa amin'ny teny frantsay mahafinaritra ny fomba lazainy azy amin'ny bible français courant dia hoe je ne suis qu'un petit garçon nefa ozy izy ny andraikitra zay omenao Andriamanitra dia hitondra ny Israely dia goavana et non seulement goavana fa ny héritage ny lova avy amin'ny Davida raiky ny zavatra navelany Davida ambony be ny bara ambony be ny niveau amin'ny Davida zany hoe entre le marteau et l'enclume zany Solomon ny lova napetraky Davida ny fomba nitondrany Davida zany Israely zany avolenta be na stratégie de guerre zany na ny amin'ny lafin'ny administration zany na amin'ny lafin'ny diplomatie ambony be niveau any Davida dia ny miandry azy eo aloha koa na Solomon mbola défi sy challenge be dia mahatsiaro bitika i Davida i Solomon azafady ka ozy hoe je ne suis qu'un petit garçon azonareo le izy azonareo ny dikan'le zaho zaza mahatsiaro kely manoloana ny hadiry ny andraikitra izay miandry azy hafa koa manahoana ianao manoloana an'izany koa sa ianao le matikamby hoe vitako io haiko io za mianatra za mahitahita za manana carnet d'adresse matanjaka sa ianao midina kely aloha maka recul kely aloha mba hahatonga anao angatsy doa mba hahatonga anao tsy hievitrevitra fa andinika hoe aiza ho ay zaho manoloana nyty zavatra eto alohako ity zany ny olona manatsaina raha ny filazan'ny soratra masina fa ny zavatra ampianarina zao tontolo zao anao dia excitena ny ego anao domina ianao hoe vitanao io hoe tsapafiriny nataonao io hoe mafy ianao hoe ianao io de bandy amilay e tsy misaotra anao eto amin'ny tanàna ianao am'izao hoe de ina anao fa mibotsibotsina fahatany de miraparapa de mitady lalana manivaka de tadidio tsara
fa iny no atao hoe début de la fin. Iny fietsika hoe satria ianao ihany no miady lavaka hilevenanao. Lavaka iny ny tantaran'ny Solomon zany dia tahaka an'ireny olona le hoe il y a un avant et un après. Le Solomon teo aloha de le Solomon kely matsiaro tenao tsinitsinina, ary le Solomon tateo aoriana rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra, rehefa niresaka tamin'Andriamanitra dia c'est un Salomon transcendé, mialatsiny amin'ilay teny vahiny, un Salomon métamorphosé. Inona le izy? Zany hoe matsapa izy, non, novana izy, niova ny fijeriny, niova ny fisainany, ka izany nahatonga azy ho tena goavana be mihitsy. Lasa goavana izy, izany natao hoe grand. La grandeur d'une personne commence par l'humilité. Voilà. Ny fahalebiazan'ny olona anankiray dia miatomboka eo amin'ny fanetretenany, eo amin'ny fahatsapany ny mahatsinitsinina azy. Eo no atao hoe grand eo anatrehan'Andriamanitra. Io no loharan'ny fahendren'ny Solomon. Ka ny olona atao hoe intelligent et sage raha ny soratra masina eto dia tsy mihidy ao anatina atao hoe bulle, illusion de grandeur. Be de be ny olona tratrin'io io le lazaintsika hoe voafatotry ny frériana. Illusion zany hoe nofinofo revingadra na fieveran-diso ny tenany ho lehibe kanjo izy bitika. No zany ny fahalebiazana dia miatomboka amina prise de conscience ny mahatsinitsinina. Zany natao hoe vérité biblique. La grandeur d'une personne commence par une prise de conscience de sa petitesse. Voilà. La grandeur commence par une prise de conscience de sa petitesse. Ahoana zao soratra masina? Zay teo lehibe aminareo aoka hanompo ny madinika. Dikan'iny tsy hoe andeha andady lady amin'ny olona na hanao tsinitsinina ny tena. Non, c'est pas une fausse modestie. Fa ny olona grand dia tsy manana complexe amin'ny fanompona ny hafa. Eo ny afantarana ny olona ngeza. Tadidio zay. Rehefa eny amin'ny fiarahamonina anao ny afantarana ny olona grand dia ny olona tsy manana olana mihitsy amin'ny fanompona ny hafa. Fa rehefa izy zay no tompitompina, izy zay no atao hoe ngasefo ngandrina, tadiavin'ny akohoka amin'ny dolon'ny olona, c'est un petit dans sa tête. Marary olona mitady reconnaissance olona io, ary milona mitady reconnaissance dia olona tsy eo amin'ny toerany fa tratry ny illusion de grandeur. Fa ny olona mahafantatra ny maizy azy dia ozy izy ny teny malagasy hoe ny tapany tsy mba mikobana. Tsy zay moa? Zay na izy. Ka noho zany lojikan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny lojikatsika olombelona, amin'ny notion de grandeur atsika n'olombelona. Eto zao Andriamanitra dia nifidiny tsy tokony ho fidiana ilay ratsy toerana mihitsy raha ohatra ka eo en place zany il est le mal placé zany Solomon zany raha pitahana Solomon sy Adonias. Il y a pas photo zao vazaha, Adonias ny tokony eo fa tsy Solomon. Ary mbola ampina an'ity teny teo amin'ny andiny fahadimy hoe amin'ilay mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fahadimy, tao Gibeona no sehoan'i Jehovah tamin'i Solomon tamin'ny nofo noho ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatao zay tianao omeko anao. Ahoana tsara zany? Jereo tsara io le leçon de grandeur. Andriamanitra ndray no miteny aminy hoe angatao zay tianao. Mampatsiaro aho ilay tantaran'ny génie amin'ny Aladin ho an'izay nahita ny dessin animé iny.
Rehefa frottena les lampes de mivoaka le génie de ozy izy le grand génie hoe dis-moi ce que tu veux, tes désirs sont des ordres. Fa zao ny famadika ny zavatra tamin'iny Aladin iny a, le génie zero tsara ilay mieritreritra azy ho génie c'était un esclave andevo satria esclave le génie zay tian'ilay mpibaiko azy fa eto ndray Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka no midina manompo ny olona un roi serviteur tsy esclave Andriamanitra sanatria ny lehibe no midina manompo ny kely satria zay no tena ordre normal. Tsy ny kely no manompo ny ngeza fa ny ngeza no manompo ny kely mba hisinina atao hoe équilibre amin'ny fiainana. Fa mahatonga ny korota mpiarahamonina, korota ny firenena, korota ny fianakaviana dia satria ny ngeza manao tsindrio falavo ny madinika dia déséquilibré ny fiarahamonina, mikorotana ny firenena, mikorotana ny fiarahamonina, mikorotana ny tokantrano, mikorotana ny prêt-à-pot satria ny ngeza dia miandro topoina. Fa ny Andriamantsika le Dieu tout-puissant no se mettre à disposition ny Solomona kely le petit garçon zay voalaza eto amin'ny andiny fafito. Je suis qu'un petit garçon. De jereo le sary fa tsy mifanome ilay Andriamanitra iray mpitaritafika ny Israely nampandresany Davida ny Goliata no indro midina eo amin'ny toerana Solomona hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ny ngeza no midina tompoko manatona ny kely raha tiatsika nisy inona atao hoe fiadanana amin'ny lafiny rehetra. Nahita an'izay Solomona hafa ty Andriamanitra ty. Izy ndray no se mettre à disposition ako. Iza mo aho no hitaky an'izany amin'Andriamanitra. Dia tafita ny afatra. Dia hita Solomona ihany avy eo no niteny hoe mba omeo fohendry aho izy mba aizako mitondra ny tsy fireneny ty ka hianavaka tsara sy ny ratsy. Zany ty niteneny hoe za koa mba hampianaro an'izany Andriamanitra omeo fo aho mahay miaino any reto madinika satria ianao midina ny aino ahy. Za koa mba hampianaro an'izany. Tsy mora ny miondrika midina rehefa ny olona anankiray no maventy. Tsy mora, sarotra io. Ary lehilahy olombelona zay olona mahavita an'izany hoe efa tonga eny faratapony izy amin'ny fiainana no mahay midina manatona ny madinika ka miay mahay miaino. Tsy mahay miaino tsony ny olona rehefa matanjaka ane. Jero tsara ke ny olombelona anankiray ozany hoe haka le bandy iny ane tena niaraka ny lalao taminay niaraka nanao baolina praidonakafo fa tsiko no ohatrany tsy accessible tsony izy nanomboka izy lasa directeur tariananina, lasa izy nanomboka président na fikambanana etsy lasa izy nanana ndraiky. Tsy mahay miaino ny olona rehefa ao anatin'ny hery sy ny fahefana. Reny ny olona atao hoe adala raha nylazay ny soratra masina eto. Fa lay mpanjaka le roi serviteur kosa no midina eo amin'ny Solomona manao hoe lazao azy etianao. Bouleversé tanteraka Solomona. Tena nandona ny fony Solomona zany zavatra zany. Dia io natonga azy hoe za tsy mila voninahitra ho Solomona. Zero tsara le mécanisme mahavariana zay le hoe effet domino. No za tsy mila hoe normalement tamin'ny fotoana io Solomona tokony naroatra tena atao farak'izay manan-karena indrindra na koa no izy matsiaro kely dia afaka nangataka hoe mba ataovy hoe mafy be no Davida dadako mba ataovy hoe manan-karena be aho. Tokony ny zavatra nataony zany dia hoe ahoana nanatsetsemana ny banga be ho aminy koa satria izy complexé. Non, tsy zany namaiky azy. Namaiky azy dia zao hoe manaiky ny fahakelezako aho no zany ampio aho miansy vonjy izy eto. Ary amarana ko azy zay lazain'i Jesosy amin'ny Matteo 7:20 andininy
raiky amby folo sy roa amby folo mivaky toy zao mianaran'i Jesosy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandatra. Izay ny olombe. Amarana koa azy dia ity feheza tena amin'ny teny frantsay ity hoe la vraie sagesse ne naît pas de l'intelligence, mais de la conscience de ses limites. La vraie grandeur ne naît pas de la puissance, mais d'un cœur qui sait écouter. La vraie sagesse ne naît pas de l'intelligence, mais de la conscience de ses limites. Et la vraie grandeur ne naît pas de la puissance, mais d'un cœur qui sait écouter. Zany hoe raha dika malalaka, ny tena fahendrena dia tsy avy amin'ny faharanita-tsaina na avy amin'ny mahavara-pianarana, fa ny fahatsapana ny limity ananako, ny fahatsapako sy ny fanekeko, ny fetrako. Manomboka eo ny fahendrena. Ary ny tena fahalebiazana dia tsy teraka avy amin'ny sandry sy ny hery, fa avy amin'ny fo mahay miaino. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Mavaksika. Saotra raha eo no ny afatra nomenao anay tamin'ity maraina ity. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ianao, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, kanefa dia nidina ny farany ambany ka miaino anay. Hoy ianao hoe avia ary fandahatra isika, fa namena tahaka ny zaka ara fahotanao dia fitsiko tahaka ny oram-panala, ary namangatrakatraka tahaka ny siny aza, ianao ndray no nidina hifandahatra aminay. Maiza moa zahay? Izany no ampianaranao anay olombelona tsy hirehareha sy hiaiky tena, ka dia ampianaro anay zany fahendrena nananan'i Solomona teo anatrehanao zany. Saotra Jesosy. Amen. Raha soatsika indray amin'ity alahady ity, samita ain'Andriamanitra, name fotoananao amin'ny herin'ny toy izao raha sitrapon'Andriamanitra indray. Beno matoko.